Teorian'ny fiainana tamin'ny solavim-bahoaka ny alakamisy telo amby roapolo jona ho avy izao mitondra ny tahotra ny Azavita tao anatin'ny telo volana ao anatin'ny tetikasa RRZ andro ny ministera isan-tsokajiny amin'ny indray mitoraka ity dia ny filoham-pirenena Razona Ramanampianina no andorana ny tatitra eny amin'ny lapan'ny Iavoloha izay ny amin'ny vaovao fambolitsahana hatramby amin'izay sehatra ny politika izay isika anisan'ny mandray anjara fa ny fivorom-be faraka amin'ny telopolo ny parlemanta ao anatin'ny ACP sy ny vondrona Europeana izay nototosaina ny valo hatramin'ny amin'ny folo jona lasa teo tamin'ny midoka Namibia ny parlemanta malagasy hojerana tao anatin'ity dinika ity mikasika ny hoavin'ny fiara-miasa eo amin'ny vondrona Europeana sy ny firenena ao Afrika, Karaïbe ary Pasifika. Fanazavana izay entiny Liaoso Malmao mpampakatelo anivony antenimera pirenena. Io fiaraha-miasa io moa zany dia misy lafiny anaky telo misy ny lafiny hoe ara-politika amin'ny hoe fanamorana ankapobeny politika aty amin'ny mba hisina stabilité aty amin'ny vondrona afrikana ny Karaïbe ny Pasifika. Ny faharoa dia ny lafiny fiaraha-miasa ara-tsosialy sy ara-économique dia ireo zavatra ireo zany dia tokony hanana résolution mazava ny positionnement. Ny fampanena mipetraka zany dia hoe tao anatin'ny efapolo taona zay niarahana ny asa miaraka tamin'ny vondrona Europeana dia hatraiza ny fivoaran'ny vondrona ACP tao anaty an'izay fotoana zay zany. Dia io no dinihana zany hoe misy avantage comparatif tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny Europeana na amin'ny lafiny ara-politika na amin'ny lafiny ara-tsosialy na amin'ny lafiny ara-économika zany. Ireo zany dia ady hevitra zay mandeha. Zareo any amin'ny Europeana koa dia hanana ny fahitany azy ny amin'ny fifandraisana tamin'ny Afrika sy ny Karaïbe ary ny Pasifika zany. Dia ny anjareo moa dia efa hivoaka ny résolution any amin'ny faran'ny taona any zany. Io zany dia zapoa anankiray lehibe resahana taza. Fa ny zavatra fahita taratra zany dia ny hoe ny ankabeazana ny sommet chef d'État tany Guinea dia efa nahitahitana taratra fa tokony hotohizana ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny vondrona Europeana zany.